Miobio an Jehovah ary tany rehetra, manompo an Jehovah amin'ny fifaliana, makanesa ny eo aritrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azy isika, dia olony sy ondry fiandrana. Vavakisika ray maso no mbola misaotra anao zahay noho ny fotoana izay nomenao anay afaka andinika sy fampahery amin'ny teninao amin'ity androany ity. Ny aja sy ny dera ary ny voninahitra dia atolotray ho anao mandrakizay fa ny fahasoavanao kosa no mba haharotsaka ao aminay amin'izao fotoana izao. Vavaka dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia ampifaliana mandrakariva nitondrana ny fiarabana ho antsika tratr'izao sabata andro lehibe zao dia ny sabata ny Jehovandriamanitsika. Miarabantsika amin'ny anaran'ny fiangonana adventista mitandriny andro fahafito avy ao Tsilazaina. Ary ny firariana dia mba ahitantsika fifaliana amin'ny fiarahan-deran'Andriamanitra miaraka amin'ny vahoaka ny lanitra. Amen. Sunia
Manasanao andray ny baibolinao ka hijery ny Amosa 5:5. Amosa 5:5. Mitedava ny Jehova dia ho velona ianareo. Iara ivavaka sy tompoko. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao zahay tratry izao fotoana manokana izao. Misaotra tompony amin'ny fitahiana sesehena izay narotsaka ao taminay. Ary mivavaka izay ankehitriny, mitondra ny dera, ny aja, ny laza ary ny voninahitra ho anao Andriamanitra ray izay nary tongotra aman-tanana anay. Ary misaotra anao mandrakariza satria no mifamindraponao mbola nahatoy izao anay. Mivavaka aminao izay Andriamanitra amin'izao fotoana manokana izao, mba ho irahanao ny faranao masina, eloha lalina ty amponay raha andre ny teninao zahay. Ary mivavaka aminao koa izay Andriamanitra ho an'ny tsiraray avy izay mandre izao fandarana izao, mba ho tahinao amin'ny fomba manokana izy ireny, ary ahita fifaliana amin'ny fiainonan'izany teninao izany dia ilay teny fahamarinana, ilay teny fiainana. Dia petraka hoe manotoram-pialan-tagnanao Andriamanitra ny fitohizan'ny fotoana rehetra, fa tononona ny vavaka amin'ny aran'i Jesosy. Amen. Izao isika dia tonga amin'ny fanompoam-pivavahana ho an'ny ampafolony sy ny fanatitra. Akory ny hatsarany ry tongotra ery atendrombohitra ary mitondra fiadanana. Isaia 2:17 tapany voalohany. Ady lava ny teo amin'ny tokantranon'ireto fianakaviana ireto ary nisafidy ny saram-panambadiana izy. Ary nisafidy daty iray mba hisehony izany eny amin'ny fitsarana. Nanana retinify anefa ilay ramatoa ka nisafidy andeha hamonjy dokotera. Ary rehefa tonga tao amin'ilay dokotera izy dia nahenira mamelivelo. Ary nametraka fanontaniana tamin'ilay dokotera izy hoe inona no anton'izany hery izany ary inona ny hevitra izany. Ary io ilay dokotera namaly hoe momba ny fahotana sy momba ny fisaraha-panambadiana izany. Nanitikitika an'ilay ramatoa nefa nivaly tenin'ity mpitsabo nify ity, ary nametraka fanontaniana izy hoe misy baiboly ve any aminao azafady tompoko? Ary io ilay dokotera hoe ie, misy baiboly ity ary afaka omeko anao mihitsy. Ary rehefa vita izay dia nangataka fitarihan'ny fanahy ilay dokotera mpitsabo nify ka nandalina momba ny soratra masina izy reto. Ary rehefa vita ny fandaliana zareo momba ny soratra masina dia nanapa-kevitra ity ramatoa ity
fa nisafidiny tsy sara-panambadiana ary nandray fanapa-kevitra manokana fa manomboka an'io dia handray an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy ny tenany mandra-pahatonga an'i Jesosy eny amin'ny raha olo-lanitra. Iaraka hitsangantsika vavaka. Jesosy malalo, ankehitriny izay dia namenao fijoroana vavolombelona momba n'ilay ramatoa sy ilay dokotera mpitsabo nify. Ampio izay mba hanana fanapa-kevitra hatrany eo amin'ny fiainanay ary ho fanahitra velona, masina, sitrakao ny tenanay tsirairay avy. Ary raha efa tonga eny amin'ny raha olo-lanitra ianao dia engane mba samy voninitsenanao daholo izay tsirairay avy. Izany vavaka izany tononiko siriko amin'ny anaranao irery ihany. Amen. Rahaba ho antsika ankizy indray atratra izao sabata izao. Ny afatra izay hoentiko amintsika androany dia mitondra ny lohanteny hoe mitovy amin'ny Jesosy. Mitovy amin'ny Jesosy. Fa melohan'izany dia andeha hanondrika ny lohantsika isika efa hivavaka. Andriamanitro, misaotra anao izahay satria mbola nomenao fotoana indray ahafahanay mandray ny afatra fa aminao. Ary tsy aminay tompo ny fanahinao masina mba hitoetra ty anatinay ankizy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Ny lohaten'ilay tantara teo dia mitondra ny lohateny hoe mitovy amin'ny Jesosy. Tantarana zatovolahy anankiray, Picot rakizy no anarany. I Picot taloha dia tena nahaditra be mihitsy. Mafantatrareo ve hoe ino avy ny ditra amin'ny Picot? Izy mpamaly valy ray aman-dreny, tsy manaja olona, tia mangalatra sy migafigafy izy, sady ny tena henjana nisotro toaka be ihany koa Picot. Tamin'izay fotoana izay indrindra dia nomeny ankizy kely anarapetaka mihitsy izy hoe Picot zanaky Satana, satria izy tia migafigafy ankizy sy mampijaly ankizy kely. Rehefa nandray Jesosy anefa Picot rakizy dia niova ny fony. Novain'i Jesosy ny fony, niova ihany koa ny fiainany. Fantatrareo ny zavatra niova taminazy? Lasa tsy mamaly valy ray aman-dreny intsony izy, mazoto sy tia manampy ny hafa, tia mikarakara ny hafa, manao asa soa sady tsy mba mitady tambiny izany izy rehefa manao an'izany. Manaja sy mankatoa an'Andriamanitra ihany koa Picot. Lasa olona tsara sy azo ifampiresahana ilay olona loza be fahiny. Novainy ankizy hatraminy anarana fiantsonana azy mihitsy. Ilay hoe Picot zanaky Satana taloha dia nataony hoe Picot zanaky Jesosy, na ihany koa natsoiny hoe zoky Picot. Hitantsika amin'izany rakizy fa tena niova mihitsy Picot. Gaga ny olona izay mahita anazy, na ny fianakaviany na ny fiarahamonina, dia gaga avokoa hoe nisy fiovana lehibe teo amin'ny Picot. Dray andro dia nikarakara fivoriam-bavaka isan-kariva amin'ny fiangonana nisy andry Picot, na irony conférence irony ozy isika. Rehefa nikarakarainy izany anisan'ny tena mpandray anjara mavitrika tamin'ny fandaminana sy ny fandaniana rehetra tao ihany koa Picot. Ary ny olona dia tsy maintsy misy tonga foana, misy ny tonga tsy tapaka sy ny mavitrika satria tena mahafinaritra ny fandaharana, na dia tsy dia han'izy ireo ara hoe ina loatra ny fampianarana atao amin'ny pastera, na tsy dia azony zareo loatra ary dia tonga foana ry zareo. Tamin'ny faran'ny conférence toy ny mahazatra dia niantso pastera, nanao antso izy hoe mankanesa ty aloha izay vondany an'olo tena ho an'i Jesosy fa hivavaka ho anareo dia fampijery ny olona an'olo tena ho an'i Jesosy ahoana moa jerijery. Iza koa ny sahitsangana eo, aleo hoe jerena izay samy mitsanga, aza misy nitsangana fa mamenatra olona hozy izy ny sasany. Amin'izay fotoana izay indrindra nefa dia nisy rangahy efa somary lehibehibe, izany hoe efa somary dadabe izy, nanantona nakeny aloha izy nitsaitsaika moramora. Rehefa nare izany olona dia nitodika moramora nijery anazy. Ay, iny dadabe fa lasa, fa ina koa ny ataony iny fa inga daladala. Ozy ny sasany bitsibitsika hoe jerejere tsy malala menatra. Ny sasany indray ny ankizy kely dia nomeme hoe jere dadabe jere nge jere, dia nifampibitsibitsika teo rakizy ny olona nifosany dadabe. Fa tsy nirarahiny dadabe izany fa lasa ihany dadabe nakeny aloha. Rehefa tonga teny aloha ary dadabe, mbola tsy nanovoka akory ny vavaka izay natao pastera, dia nikikika mafy izy sady nitabataba be nitomany hoe Andriamanitra ataovy mitonga tahaka amin'ny Picot, ataovy tonga tahaka amin'ny Picot, ataovy mitovy amin'ny Picot hozy izy nataony dadabe. Dia fampijery indray ny olona, tena izay dadabe vao lasa dala, jere ty ataony fa iny ty ataony dadabe. Dia ozy izy pastera niondrika moramora nijery anazy. Ray aman-dreny tsara raha mivavaka ohatr'izao ianao hoe Andriamanitra ataovy tonga tahaka an'i Jesosy Fa ny dadabe moramora rakizy ny raha maso teo amin'ny tary ihany dia ozy izy mantsy amin'ny pastera hoe fa nga mitovy amin'ny Picot zany Jesosynao izany? Mitovy amin'ny Picot ve Jesosy ozy izy? Dia ozy izy pastera, i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra tonga nofo afaka nanova amin'ny Picot. Raha mahita toetra tsara eo amin'ny Picot ianao dia i Jesosy nahatonga an'izany. Raha irinao dia afaka manovanao ihany koa izy. Andeha angeraka izy hosokafantsika ny Baiboly dia hijery izay voasoratra amin'ny Isaia 1 ny 1:20 isika. Isaia 1 ny 1:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, avia ary fandahatra isika hoy Jehova, na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Rankizy mba fantatrareo ve fa isika dia tahaka ity rano madio ity namoronana an'Andriamanitra antsika, izay tsisy pentina tany am-piandohana, kanefa rehefa nitsofoka ny fahotana dia lasa tahaka izao isika, tena maloto
sady tsy mendrika an'Andriamanitra akory, tena feno loto sy feno fahotana. Tsy navelan'i Jesosy hijanona tao anatin'izany fahotana sy loto izany anefitsika, fa tonga izy hanavitra antsika. Izany hoe tonga izy mba hanadio antsika. Nodiovin' Jesosy tsika ankizy. Nataony tonga fotsy tahaka ilay namoronany antsika, nodioviny tahaka ilay tamin'ny voalohany mba ho mendrika an'Andriamanitra. Tadidio ary fa raha manolotra ny fotsika ho an'i Jesosy dia vonina novantsika tahaka ny piko ihany koa izy. Izao aza adiny mihitsy rehefa mivavaka ianao dia miteny amin'i Jesosy hoe Jesosy hovay tahaka anao aho. Hamaranako ny hafatra izay hoentiko amintsika dia andeha hivavaka isika. Jesosy misaotra anao izay ankizy satria tena tianay ianao, matoanay ianao nanovanay, koa ankehitriny dia mangataka aminao izahay mba hataovy tonga tahaka anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. raisiko tombotsy manokana ny ifampahery amintsika amin'izao fotoana manokana izao. Andray andalatsoratra masina vitsivitsy sika ary ifampahery amin'izany andalatsoratra masina izany. Ny lohahevitra androany dia nomeko ny lohateny hoe mamatona alitany.
mamatonali ny tany. Mandritra ny fifampaherezantsika dia andeha ho fantaritsika ny atao hoe inona moa ny hoe mamatonalina ary koa hoe inona ny atao hoe miambina. Milohan'izay nefa dia manasanao hivavaka foy. Vavaka sika ray masinao miantso ny anaranao zay amin'izao fotoana izao. Mangataka ny fanahinao zay mba hitari-dalana anay raha nokatra ny teninao zay. Ary ny fanahinao no anazava izany aminay. Vavaka dia tononoko noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Ao amin'ny Mateo 5:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7:10 no andeha akatsika fampaherezana amin'ity androany ity. Tantaran'ilay virjiny 5 sy ray adala sy ilay virjiny 5 endry ny voalaza ao. Ny andininy voalohany dia mivaky tahaka an'izao. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny virjiny 10 izay nitondra ny fanalany ka hivoaka hitrena amin'ny mpapakatra. Andininy faharoa ary ny 5 tamin'ireo dia adala fa ny 5 kosa endry. Fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika avitaisa. Ary ny endry kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Eo amin'ny andininy 5. Ary raha naharitrela ny mpapakatra dia samy rendremana izy rehetra ka dia natory. Ary noho ny mamatonalina dia nisy antso hoe indriny mpapakatra mivoa hitsena azy. Andininy 7. Dia nitsangana ireo virjiny rehetra ireo ka samy namboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba homeo kely amin'ny solikareo izahay fa efa ho faty ny fanalanay. Fa ny endry namalika nanao hoe sao tsy ho ampy ho anay sy ho anareo fa mandehana makany ampivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. Andininy 10. Fa raha mbola lasa ny vidy izy dia tonga ny mpapakatra. Ary izay efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina ny varavarana. Eo amin'ny andininy 11. Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo virjiny teo aloha nanao hoe tompoko, tompoko, voa izahay. Fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo. Mitantara mamatonalina anankiray io fanoharana nataon'i Jesosy io. Satria ny mamatonalina no lazai ny fanoharana fa tonga ny mpapakatra. Ny Baiboly dia manontany antsika koa amin'ny Isaia. Andiange ho jerentsika ny Isaia ao amin'ny Isaia 20. Ny mpaminany Isaia dia mametraka ity fanontaniana ity ihany koa. Manao hoe ny Isaia 20:1-10 misy an'izany manao hoe misy antso ansiera manao hoe ry mpiambino toy ny nalina moa izao. Toy ny nalina amin'ny tantarany tany moa misy atsika izao. Efa any amin'ny mamatonalina ny tantarany tany. Efa akaiky ny mpapakatra. Efa kely sisa. Ry havana, misintona ny saintsika mamatonalina ny tany sika io. Ary mamatonalina io amin'ny soratra masina dia mifony hevitra ngeza be izay tokony ho fantatsika. Mamatonalina no nivoahan'ny anjelim-pandringana tamin'ny andron'ny Farao namoaka ny zanak'Israely. Iny mamatonalina iny nivoaka ny anjelim-pandringana, nandringana ny lama torehetra ny Eziptianina hatramin'ny biby fiompy ka hatramin'ny olombelona. Ary iny mamatonalina iny nanapa-kevitra Farao fa alefa ny Israely hivoaka ny Ezipta. Maro ny tantara mamatonalina ao anatin'ny Baiboly izay akatsika lesona amin'izao vanim-potoana farany iainantsika izao hoe misy heviny tokoa ny mamatonalina. Ary mpaminany Isaia dia nanontany mihitsy hoe ry mpiambino toy ny nalina moa izao. Raha isika ny mamaly an'izany dia efa tena hambivotra ny mamatonalina amin'izao fotoana izao. Ny zava-misy dia izao mirimorimo ny tantarany tany. Ary ny Baiboly ange dia niteny an'izany eo amin'ny Petera. Andeha hosokafantsika ny soratra masina fa i Petera dia nilaza n'izany meloa fa efa mirimorimo mihitsy ny fandehan'ny tantarany tany amin'izao. Petera 2:7-10 manao hoe fa ho avy tahaky ny mpangalatra ny andron'ny Tompo ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa mifiromoromona mafy. Tsy mamarika vetsika fa vetivety dia tapotra ny ray andro, vetivety dia tapotra ny herinandro, vetivety dia tapotra ny ray volana ary vetivety dia tapotra ny taona ray.
efa nylazai ny soratra masina fa ho any amin'ny firimrimona ny tany rehefa akaiky ny mamantonalina ary manoloana an'izany dia reraka ny fon'ny olona ao amin'ny lioka andonge ho jerentsika ny lioka toko faraky amin'ny 20 no milaza antsika n'izany fa manoloana ny firimrimona io dia reraka ny fon'ny olona lioka toko faraky amin'ny 20 andiny ny 420 koa ho reraka ny fon'ny olona no ny fahatahorana sy ny fiandrasana izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany reraka ny fon'ny olona reraka sika satria tsy fantatra tsony ny zavatra iseho rapitso korotana etsy ady etsy olam-pianakaviana etsy olam-piaramonina etsy ary dia reraka ny fon'ny olona inona nefa ny tokony atao inona ny tokony atao manoloana ny mamantonalina ny tany sika zao inona ny tokony atao baiboly dia manoro-hevitra antsika amin'ny matari-dalana tsy mamitaka azy fa manana ny tokony atao isika dia ny miambina ny Matio toko 5:20 ilay nisy fanoharana teo ka ny eo amin'ny 7:10 dia milaza toy izao hoe koa amin'izany miambeny ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora tsy fantatritsika ny fiafaran'ny tantarany tany tsy fantatritsika ny fiavian'i Jesosy hamarana ny tantarany tany fa entaniny sika apatsahivony sika ary sariny sika mba hiambina fa tsy fantatritsika na ny ora na ny fotoana ao amin'ny Koritianina voalohany ihany koa Koritianina voalohany toko 9 Koritianina voalohany toko 9 ka ao amin'ny 7:10 dia milaza izao koa hoe miambiany ianareo tomoera tsara amin'ny finoana aoka hitomban-da maheresa soratra masina dia miteny fa tokony ahery sika mirimorimo fandeha an-tantarany tany firevitra ny olona kanefa ny baiboly dia manoro antsika hoe maheresa mitomban-da ary aoreny tsara ny finoana ny marika toko 7:10 koa dia mbola mampahery antsika amin'izany fiambenana izany ao amin'ny marika toko 7:10 ka ny 5:30 marika toko 7:10 ka ny 5:30 manao hoe koa miambeny ianareo fa tsy fantatrareo zay andro hiavian'ny tompotrano na ho ariva na ho mamantonalina na ho manena koa na ho maraina ry havana tsy fantatsika ny ora sy ny fotoana fa ny fantatsika dia efa mamantonalina tany sika io andao re iomane andao re iambone ary inona ny fiambenana tokony ataotsika ny fiambenana voalohany tokony ataotsika dia manary ireo toetra izay tsy mifanaraka amin'ny soratra masina manary ireo fomba rehetra izay tsy akasitrahany soratra masina ary misy fomba betsaka lazain'ny Timoty 2 toko 7 Timoty 2 toko 7 dia mitantara ireo fomba betsaka izay tsy eken'ny soratra masina ary tsy tokony ananatsika izay miambina ny fiverenan'i Jesosy Kristy fandrony Timoty voalohany Timoty 2 toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 5 fa aoko fantatrao izao fa any amparany any dia isy andro mahory ny olona ho tia tena ho tia vola mpandoka tena mpiavinavina mpiteny ratsy tsy manora isy reny tsy misaotra tsy manaja izay masina tsy manam-pitiavana mpanontolo fo mpanendrikendrika tsy mahompoa loza be tsy tiany tsara mpamadika kirina mpieboebo tiany fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra toetra tsy tokony ananany mpiambina ireo toetra tokony ialatsika izay eo akaiky ny mamantonalina ireo ary ny antson'ny baiboly amintsika dia hoe mitetavany Jehova manana lanitra vaovao sy tany vaovao manana ho antsika Andriamanitra ary fiainana mandrakizay izay tsy manam-pahataperana manana an'izany ho manana ho antsika Andriamanitra eo akaiky ny mamantonalina sika zao efa eo akaiky ny zany fiainana izany sika ny ataotsika dia mitady an' Jehova mahakivy ny fiainana mahareraka ny fiainana kanefa manana zavatra mahafinaritra manana fiainana mahafinaritra izay ho manana ho antsika ny lanitra mila mitady an' Jehova isika ary zao ataovy an-tsaina mandalo ange zao fiainana zao mandalo zao betsaka amintsika tsy mirofo eto amin'ity fiainana ity manao zay mety kanefa tsarofo fa ny soratra masina dia miteny fa mandalo zao fiainana zao ny Jaona voalohany
Jaona voalohany a toko faharoa. Jaona voalohany toko faharoa dia ao amin'ny andininy fa 17 no mitantaran'izany. Jaona voalohany toko faharoa ka ny andininy fa 17 no mitantaran'izany. Ary mandalo izao fiainan'izao sy ny filany fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Mandalo izao fiainan'izao sy ny filany e. Andeha re sika anao ny sitrapon'Andriamanitra satria na ho mpanan-karena ary tsika eto an-tany mandalo izany. Na mahandro tsika eto an-tany mandalo izany. Noho izany dia andao tsika hitady ilay fiainana mandrakizay izay homanin'Andriamanitra ho antsika. Ary ny vaky teny izay novakiana tamintsika teo ao amin'ny Amosa toko 5 no andeha amaranako azy. Ny Amosa toko 5 ka ny andininy 9 no andeha antso amaranantsika azy. Hoy izy hoe mitadiavan'i Jehova dia ho velona ianao. Ry havana manana fiainana mandrakizay homanina ho antsika Andriamanitra. Andeha sika hitady an'i Jehova dia ho velona hanana izany fiainana mandrakizay izany. Ombantsika ny Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka sika amaranana izay. Vavaka sika. Ray masino misaotra anao izay. Misaotra anao satria manana taridalana avy amin'ny teninao izay izay mampahery anay, fa manana lanitra izay no maninao ho anao izay tsirairay avy. Betsaka ireo mahavariana anay eto amin'ity fiainana ity. Kanefa Tompo mangataka ny fanahy masina izay mba hanampy anay hitodika amin'izany fiainana mandrakizay izany. Ampio izay mba ho tafita soamantsara ka hanana fiainana mandrakizay miaraka aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaoko ny vavaka. Amen.